marihana fa rehefa miresaka motosikileta atsika dia misy risque zany zavatra zany satria reo dia atao hoe gros cylindre zany hoe rehefa mihoatra 500 cm kiva ny cylindre reo moto ireo moto ampiasaina dia ny BMW 750 cm kiva ary ny Honda 750 cm kiva. Ny fanamina anaovany dia voalohany tsy maintsy misy kasika petaka amin'ny loha tsy azo esorina io soloana io rehefa 5 taona farafaratsiny raha sanatria menjera tsy azo esorina avy an-trany fa ny mpitsabo ihany no manana azy. Ny akanjo ambony tsy maintsy matevina tsy mety raha t-shirt, ny pataloha matevina ihany koa tsy mety raha lamba terigala satria raha menjera anao dia mikasika amin'ny sapoma dia mety oloray. Ny kiraro mifono tanteraka toy ny boty zany zay hitantsika eto. Ny solomaso na visiera dia obligatoire. Ny gants mifono tanana iny moa raha arakaraka anomboka ary ny fampisehoantsika slalom rapide 4 cônes allure moyenne vitesse première ny motosikileta. Reo cônes reo dia mila andehanana 20 metatra tsy mitehana tany ny tongotra zareo na dia milanja 500 kilao aza reo anareo dia tsy mitehana tany izy amin'io fa voafehiny tanteraka ny fitaovana ampiasaina. Tady dimandraka fa ny moto dia tsy maintsy mirehitra rehefa mandeha ahafantarana azy fa moto mandà. Reo dia natao anara-maso ny fampiasana ny lalam-pirenena mba iarovana ny tombontsoa ny daholobe sy hisoroana ny loza. Ao koa ny fanajana ny foto-drafitrasa amin'ny lalam-pirenena, exercice de la police de conservation des routes. Raha ho hitantsika izao zany dia i kapiteny Riza mipetraka amin'ny sisiny izy ilaina raha misy antony ara-pahasalamana. Raha ohatra iny ka hoe misy accident ohatra zany ka voan'ny tongony na ny tanany dia mipetraka amin'ny sisiny izy. Na koa misy antony hafa ny ara-teknika raha simba ny moto. Ao ihany koa ny asan'ireo BPR reo dia ny fanazana ny fisiky ny famovisana la police des usagers de la route. Iny ihany ny tao fipetrona na dia ny mpandehanao moto azy izy dia afaka manome baiko ny mpamily mijanona na mivily lalana. Fomba fifezana ny moto mba ahafahana miasa na dia ny mpandehanana aza dia afaka manome baiko alina fifamovisana hatrany. Mbola asa amin'ny BPR ihany koa ny fanajana ny toetry ny fiarakodia, fanaraha-maso ny fanajana ny toetry ny fiarakodia, la police de matériel roulante. Izao indray dia mahita asika 8 cônes, 8 metra ihany koa ny elanelan'ireo dia manao slalom zareo na resana hoe carrousel na hoe filavatsika azy. Mbola asan'ny BPR ihany koa ny fandritrana fivezivezen'ny olona sy ny entana la police du trafic. Nofanina reo zandareo hampianatra reo mampiasa ny lalana, éduquer les usagers de la route, hanampy sy manome toro-lalana, aider et assister, hamonjy voina, secourir
Misava ireo taratasy ilaina fivezivezeny olona sy ny entana contrôlé. Fiasika fa efatra dia bilatéral gauche, ny olona no mifehy ny moto fa tsy ny moto no mifehy ny olombelona. Anasazy ireo mpandika lalàna, réprimer le fautif raha misy fa mpandika lalàna. Hitantsika manaraka izay zao dia vitesse rapide, cône 15 mètres, vitesse 3e. Izay lasaka ny 20 cm kiva dia tsy ilana permis de conduire hatramin'izao. Ho antsika izany, raha mividy moto, ilaina ny manana permis de conduire eo amin'ny satria fiarovana anao sy ny ain'ny olona hafa famezivezeny an-dalambe ny aton'izany zavatra izany. Misy 20 ireo carte de séjour eto Madagasikara. Misy any Antsiranana, Sambava, Nosbe, Antsoy, Mahajanga, Maevatanana, Moramanga, Brickaville, Toamasina, Antananarivo, Arivonimamy, Ambatolampy, Antsirabe, Fianaratsoa, Iosy, Farafangana, Toliary ary Miandivazy. Zao ndray tsika dia jery ny atao hoe mission d'appui en intervention, asa famonjena. Ampiarina raha toa ka tery ny lalana na mitohana ny lalana dia natao fitaterana ireo éléments territoriaux en intervention ny motard. Hitasika eto amin'izany tsy taigi be iny fa intervention izay iny ny fitaovana opérateur dia tsy maintsy ampiasaina amin'izay ilana azy. Hitasika eo ny élément d'intervention, ny élément territorial, ao ihany koa ny mpitsabo raha misy ilana azy hitasika manao blouse iny. Mbola misy moto anankiroa, telo, efatra malalaka ny aorianany mbola afaka mandray amin'ny chef district sy ny efa-panoa. Dia misaotratsika toy amin'ny fandalana manaraka ny tanonantsika eto. Raha izay ny fampisehoana nataon'ireo zandary